Mamerina fiarabana anareo rehetrarehetra tapaka le izy teo tany aminareo fa ny anahy tena tsy tapaka fa mba tsy apatapaka an'le izy reto satria misy migafa ny connexion antsika indrindra rehefa any Madagasikara de mandefa emoticône au fur et à mesure anareo mijery de mandefa emoticône zay naovana anazy fa raha tsy zany hoe de tapaka tsy haiko mihitsy na mahatonga an'izany zavatra zany fa hotoizako ihany ny fanazavako rehefa une fois tsika tafiditra daholo alefaso fa andefa invitation kely vetivetika ara alongany de amizay afaka manao partage tsika tsy tapaka io mivarina mandefa invitation kely anto fotsiny fa tsy tapaka le izy zay satria misy milaza manko avy tsy nahazo invitation de tsy maintsy mba zaraintsika kely ny invitation aloha voilà iverenako kely iresaka momba andreo actionnaire ny SMGT isika ny actionnaire principal atao zany averiko kely fanazavako teo nisy taratasy anankiroa zany nandeha tamin'ity herinandro ity anankiray le hitantsika zay nentina teny miara-manonja ihany koa de milaza fa 120% ny actionnaire anakena ny actionnaire ao anatin'ny SMGT ary samy manana action 20% avy izy ireo de manome 120% zany eo zany de fa hita fa misy anomalie tia zareo mihitsy zany mandefa taratasy misy karazana anomalie ohatrin'io mba hiinduisevana antsika rehetrarehetra en erreur fa tena azony amin'izay le tena document ity le document izay misy ny action rehetra tena ao dia Société municipale de développement et de l'investissement izany no manana action 492 fa 5 iza io SMDI io SMDI de représenté par Naina Ndretitoaina anisan'ny actionnaire ao koa nefa ny Naina Ndretitoaina amin'ny fomba ahoana moa zany no hoe ianao maire de manangana orinasa ianao ho amin'ny miaraka amin'ny mairie de rehefa avy eo ianao koa ataonao actionnaire ao anatiny raha ny tokony ho izy de tokony représentant ny SMDI fotsiny izay maire eo sy izay maire mifandimby raha tena hoe société municipale izy ary nahoana misy actionnaire be dia be ohatrin'io izy aby ireo actionnaire reo normalement koa tokony ino moa ty avy ao amin'ny conseil municipal no anapahana ohatry ny ahoana firafitry n'io action io fa de tsy nalala ninina momba an'izany ireo conseiller municipal eto zany tsika de miteny fa inona zany le zavatra mitranga averiko ihany mindrambola ny maire mindrambola izy satria hoe nahazo alalana tamin'ny conseil municipal sy ny commune indrambola fa rehefa nindrambola izy de nindrambola ho ana société izay natsangany ao anatin'ny SMGT de iny SMGT iny no nanaovany négociation omena vola avy eo izy milaza hoe tsy ny commune na nindrana vola fa ny SMGT nefa mbola tsy m'existe akory ny mois de décembre 2020 izay anaovany négociation fa
avril 2021 zay vao nitsangana le orinasa eo zany le lazaiko le orinasa amin'io a izy mianakavy no actionnaire ao na de lazaina ary fa manana 492 actions ny SMDI atreto de i maire André Tsitoaina ihany no représentant amin'ny SMDI aizandray zany statut an'io SMDI io tena hoe misy tena efa zatra manao magomagoy amina société mihitsy zany reto olo reto de manao montage financier complexe si compliqué mba alefa ina moa ty alefa azahoana vola sy anodikodinam-bola fa ny intérêt an'io fananganana société municipale izay actionnaire privé nibetsaka ao anatin'io de tsy misy antony afa-tsy ny anomezana ny service public ho ana société privé izy dia mahazo vola zay vola rehetra tokony hiditra amin'ny commune de lasa miditra amin'le société privé de sombony fotsiny nomenan'ny commune soi-disant satria ireo société privé reo manao investissement nefa mbola ny commune no mindram-bola ho an'le société privé ny commune nefany mindram-bola raha manana zay mandat zay izy indram-bola de tokony ho an'ny commune fa tsy ho ana société privé azonareo ve nefa andeha an'le zavatra atondray zany zao de hitatsika hoe misy andray zany SMDI zany izandray re io re olona izandray io de avieo misy koa zany ina moa ty ny contrat ny SMGT misy anankiroko de rehefa mandeha zany ny ato anatiny ity ndraso jerevako de aseho koa nareo finalement 40% amin'ny 40% amin'ny vola miditra amin'ny SMGT no mena ny commune nefa ny tamin'ny voalohany ao anatin'ny contrat de hoe 30% ny vola miditra amin'ny SMGT no omena ny SMGT fa ny 70% omena ny commune mba azonareo an-tsaina ve zany zavatra zany dikan'izay zany nasa voakako indray le contrat ny SMGT acte de nantissement et caisse tiako tenena de zao isika mbola veriveresiny zareo amin'ny Masinda Pierre bleu mody lasa mandeha mivoaka de aveo de averiveresiny ihany resatsika fa eto andaniny etsy andaniny zareo mandeha mikisaka moramora ihany manao izay ino moa etofena nyty affaire na knaps ty am'izao tsika ny teny zao isan'andro de maheno message efa ivoaka tao ny DG knaps efa nitsoka hony efa ho avacuena hony efa ohatrohatry calmenareo fa mbola ao izy fa na izany ary tsy ho voatazontsika ela ao reo olo reo fa de ho afahany fitsarana madidio indray raha ohatra tsika ka matoritory ka zazany de miteny hoe okare isika malagasy mba hanampy an'reto conseil communal reto andeha hitaky ny famerenana ny volan'ny knapsa io amin'ny knapsa satria tsy natao ho ampindramina société privé tsy fantapototra tsy fantam-piaviana ohatran'izao ny volan'ny knapsa manambola ny knapsa ary nampindram-bola foana fa hatramin'izay de very foana le vola very foana ka maninona zany tsika amin'ity no matory fotsiny eo 11 millions d'ariary 11 milliards d'ariary 55 milliards raha zany vola zany tena nampiasaina araka ny tokony ho izy amina zavatra tena mandeha any amin'ny vahoaka de nahavitana zavatra betsaka fa eto le izy de nomena fotsiny hoe 8 milliards nomena an'izy park
de itia SMGT tia mandray ny vola rehetra tokony ho raisiny commune fa maninona moa zany tsy 100% amin'ny vola tokony raisina amin'ny parkina no raisiny commune fa maninona no tsy maintsy omena société privée anankiray fa izany tokony ho velomina amin'ny alalan'io commune io de iteny ndray zany Mamy Ravatomanga tsisy dia tanany ao anatin'ny fitondrana ny Madagasikara kanefa de tsoriko aminareo fa inaina Andretsitohaina dia membre ny conseil d'administration amin'ny orinasany Mamy Ravatomanga rehetrarehetra membre ny conseil d'administration izy ao amin'ny Madarel membre ny conseil d'administration izy ao amin'ny Sodiaty membre ny conseil d'administration izy amreo karazana société maromaro izay atsangany Mamy Ravatomanga de ilaza ianareo fa tsisy idirany ndraiky io ao anatiny ty SMDI, SMGD ity. Asa gaga isika raha mahita orinasa actionnaire andray ao anatin'io SMDI io ka misy mety orinasa na société offshore any Mamy Ravatomanga. Satria zao tena ampidirana olona tsy fatapiaviana tsy fatapotitra koatran'ny Monsieur le maire ao anatin'ilay izy ary ny mahagaga de ahoana moa zany hoe sady actionnaire ianao amin'ny anarana zavatra anankiray de mbola actionnaire koa ianao à titre individuel. Zany hoe j'arrive. Zany hoe rehefa vita zany ny mandat maire de izy zany mandray ny 60% amin'ny revenu izay azo ny SMGT de ny commune dépouillé raha ohatra ka tsy voalohany zareo no ny mauvaise gérance ao na mauvaise gestion ao io SMGT io dia lasany knapsa ozy izy ny mikasika ny SMGT rehetra de zay zavatra zay ve zany no oeketsika ka amin'ny sabotsy rapitsy aloha zany de anazava amitsika zany Clémence hoe ahoana tsara fandehan'io de faharoa amin'ny sabotsy izy iantso atsika mba hanotrina azy amin'ny fangatana ny fanafoanana an'io contrat ny SMGT io nataon'ny commune sy ny SMGT ary hiafara amin'ny fanasorana maire zany satria manao conflit d'intérêt manao spoliation ni service public manao abus de fonction manao détournement de pouvoir zany zavatra rehetra teneniko zany infraction daholo kanefa de ho jereva tsika fotsiny amin'izao hoe zany zavatra etsy andaniny zareo mandray vola parkina ihany de sady tsarotsana any amin'ny commune ohatra ny CSPI tsy mandrotsaka vola CSPIM tsy nandrotsaka vola tao amin'ny ACM nanomboka 2019 makaty de aveo fahitiny ACM de ohatrizay koa ny anaovan'io SMGT io ny commune tsy hoarotsany ny vola fa lazay fa mbola mandotrosa izy katsaka tsaramaso de eo de aveo vita mandany nga izy tsy efa actionnaire majoritaire ao inona raha intsony an'izany de en même temps isika malagasy sady mandoa parkina no mandoa an'izay tokony aloha rehetrarehetra ny etratrano fois 1000 mbola mandoa an'izao rehetrarehetra zao fa tsy misy miverina ao amin'ny commune urbaine le izy satria tsy misy miverina ho an'ny vahoaka izay zavatra zay c'est détournement de deniers publics amin'ny fomba ataontsika hoe montage financier complexe zay no lazaina eto sy azavainay aminareo isan'andro ary angatanay ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay ny citoyen tsirairay ny ponina tsirairay ny conseil municipal ny fitsarana ny PAC ny Bianco fa tsy afaka jantsika amin'izao io de ilaza ndray zareo anazava ndray za maire sy tsy haiko izy rapitso sy rafaka pitso hoe tsy zany io fa izao hoenotsika ny fanazavany fa zay fa lazaiko aminareo zay ny zava-misy ary ho publieko indray ireto document reto mba hahafahantsika tsirairay avy mandinika araky ny tenantsika hoe io ane le zavatra lazaiko io zay fa de misaotra betsaka indrindra
zay moa mitaiza kely efa tonga indray zanako miaraka amin'ny olona zay mitaiza anazy fa de tsy maintsy apetrako kely indray aloha nareo fa rapitsindraitsika miona de tohizatsika ihany ny resaka zay efa nifanaovana teto mikasika ny interview ny Mamy Ravatomanga. Mbola ito ihany koa ty resaka commune sy CNAPS SM DGT fa de misaotra atsika trany nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-peona indray ary.